atolotry ny viva radio anao mandritra ity herinandro ity. Anjely Mpiambina, tantara nosoratany Toko Gérard. Mpilalao amin'ny tantara Faly Christophe Rabearmana, niaraka tamin'ny Engo Rakoto, Miravo Sofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvody. Anjely Mpiambina, tantara nototosainy manikotra. Anero andro fa enina sady farany. Lasa manaraka hatraty anelakelatrano ty mihitsy le olona. Tsy tahotra tsenatra. Efa voanerika dia lasa niodina ao ambadika ao izy. Aleo aloha mahailo ihany sao tratranty tsy apoziny io. Tsy ho amelako amin'izay ianao raha tsy ho azoko androany. Iza anao naika ampiororonao laveto? Eo aloha io tokoa. Ianao io mihitsy? Fantatro ngefa efa ela ny tsongonao ty ahy e. Fantatro koa hoe izy ianao. Kaleo fa ranona amin'izay ty fangala-perla vareny ty fa makaleo be. Eny fanojanona. Tenerika moramora. Misy antsy lavalela nge iny atanany izany. Ary ataonao iny ny antsy iny? Mba malala matahotra ihany ty izy. Nefa tsy nisalasala akory na natsatotsatok ty antsy namona olona roa be zao. Elo izy. Fa ahoana zao? Angamo ianao tsy efa maty ka. Aza mody faniny eo rianja. Efa fantatro hatramin'ny fotoana nakanao nivalopy tany amin'ny ataony fa tsy maty velivela. Natao ohatra ianao sao fataky natao tokoa fa ianao no navandoza dia nataonao fa pirofo manondro anao meloka ny tao anatin'ny valopy. Dia ianao no nataonao tonga aloha. Ay moa sary nanapirofo ny fahavelomako ny tao. Nanara-mampitsongo ditsy iny ny natao. Ka tamin'ny alalana an'izany nafatarany fa tsy maty velively fa niafina fotsiny. Noho izany tsy azo melohana tamin'ny famonoana izy satria mbola velona soamatsara. Eny, kina tsy nateny tokoa raha nahita ny sarinao tao anatin'ilay valopy nalaiko tany amin'ny natao. Sarinao manara-maso ny anay sy ny fihetsika ary ny toerana le anay. Mody manao fo moustache na volombava tsy tena izy ianao. Sady manao solomaso sy satroka ary fitafindehilahy ka sarotra ao anay ny namantatra anao. Fa le mpitsongo diny karamainina taon kosa maranitra lavitra noho ianao ka nahazo ny sarinao nanala an'ilay volombava tsy tena izy sy nafantatra ny toerana ny sitrianao. Izay tokoa le hoe mpitsoko voajoko. Iza aloha le tena mpitsoko voajoko amintsika sindry. Asa indriny hevitra fa namonika nafaty any efa olon-kafa indray ny vosa za nampisana ny sary tavandry. Mody manao kasikohatra eo amin'ny orona sy solomaso ary satroko indry. Avy eo mbola ampindry akanjo misy sarotro ihany koa. Avy eo mitapandry ny jiro tao an-trano. Tsy nijery sy nanamarina tsara akory nefa indry fa izay tojo andry tao an-trano tonga dia nivonoandry. Kanefa indrisy iravim-panampo no nanaparandreny abibindry fa tsy izao Eloise velively akory. Izare no atsoko voalohany mpamonjy vola samy polisy. Atsay, tantena Loise! Tantena Loise! Otry, to volo-kafa nge ty misitra amin'ny tany ty fa tsy tantiny Loise e. Fa izy ty matamy ty. Iray vole mpanampina faratsika io Mira. Hoe, tantiny Loise, ito ambadika tao ianao. Nataoko fa ianao ange ty misitra anaty rabe ty e. Fa ahoana zao? Nga tsy hoe rapiso indray raha matoray vao tokony hanomboka ka. Izay tokoa no nolazainy fa tsiraikitra moa ilay dinanaka anazy tsy hanomboka androany dia io izy tonga io. Indrisy fa sato-kansy no tsy anazy nefa mbola tsy ampy ray andro akory ny esany tato amintsika. Iny zany zany marina. Fomba ahoana no anazavantsika an'izao fianakaviana? Antsoy aloha mpafonjy voana sao mbola misy zavatra azontsika atao e. Izaho kosa hiantso ny mpitandro filaminana.
dozany atsika romira inoko maromarina fa olona ny mpiasa mono aho na amono anao na vanina zao fa tsy hitany taotinina mihitsy zany nyendrika ilay olona tsy hitako satria mitapahana ny ziro anafy nyendrika raha teo ilay olona mino anefa fa olona tsy lavitra antsika ilay olona fa mila fantarina sy tratrarina fotsiny hoe iza fomba ahoana ka amin'ny fampinoanandreo manodidina anao fa maty tamin'iny alina iny tokoa amin'izay afaka aminao fikaroana miafina avy aty ambadika dia edy ve zanatra taontinina ny olona nefa izao tsy maintsy hoe hamangy sy ny sisa atao fotsiny hoe tsy maintsy nentina avy hatrany tany ambanivohitra ny razana sady tsy hoany koa moa ianao anatrika ny fandivenana Andramatorevo eny ary aleo izay no ataontsika sady efa misy olona aiaiko ihany any fa miandro fanamafisana fotsiny fa iza ary taontinina aleo ny porofo no ilazy fa izay aloha no ataontsika mianaka ay dia esa izany taontinina nipetraka mandritra n'izany fotoana izany ka aza manandry tsy maintsy mahita isitrihana foana aza dinoana nefa manomboka eto fa eny amin'ny manodidina eny foana raha misy ilaina ampiasa larana vaovao koa fa tsy tisolo ka tandremo sao tafa-jabaka miantso an'io eny ary manaiky anareo aka ndry fetsy fa zahay koa fiasy lavitra nondry fa lay antonina amin'ondry any fotsiny tsy azoko fa dia inona loatra no nataoko na nataony mirandry no tonga amin'ny famonona toy izao mihitsy satria alako ianao alako miry alako koa natao dia noho ny fankalana tsotro zao monja ve dia ina nidirana natao amin'ilay resaka tsy za monjaka raha marina dia tsy rainy nataony rery professeur Rija ny fononao fa raiko ihany koa ahoana tsara izany hoe anabaviny nataony izany ianao eny raha hitambaranay professeur Rija fa ny reny kosa ny samy hafa zana ny ivelan'ny fanambadiana raha marinarina kokoa tsy nitsahatra nampanantena amin'ilay reniko dada tamin'izany fa hisaraka amin'ireny nataony ka hisoratra amin'ilay reniko amin'izay mba hanana ny zanany vavy fiainana eo anilandray aman-dreny sy tsy hampahingina ny vavany fiarahamonina dia eo andalam-pikarakarana n'izany divorce izany indrindra nefa dada no iny ny fononao iny ka tapitra hatreo ny nofinofinay mianaka miaina fahasambarana eo anilany izao natao no migalabina amin'ny fananana navelany fananana izay tokony ho ahy ka izany ve aminao dia mbarariny raha tsy nivononao izy dia tanteraka izany rehetrarehetra izany azoko tohozy dia rehetrarehetra ny ilaiko mifamatika ny toeranay sy natao izany no misonaniko amin'ny harembe navelan'ny dada fa izy kosa dia sahirana sy miafiafy lava raha azoko tsara nge izany dia deuxième bureau an'ny professeur Rija ny reninao aza mba tevatevainao kely ny reniko azafady ny reniko ny tena tiany professeur Rija tena resy lahatra amin'izany ve ndry ohatra izany daholo anie ny fomba firesaka ny lehilahy amin'ny vady kely ny tsy ilaiko aho aminao mandoto ny anaran-dreniko vady kely vady kely raha tianao na tsy tianao dia izany ny mariny anao izay atezitra mihitsy mantsy ianao ty rehefa tsy matoko tamin'ny andro iny kora nga ianao dia matoko androany Jans ataonao iny ny antsy iny efa fomba ny ty mihitsy ilay mivady antsy aminoko anao ty tena tsy mitsitsitsy mihitsy ry mipozana izany so fa misy antiansy fampiasa ty koa ity atanako any ary tatazo ary kinga dia kinga amin'ny filalaovana azy mihitsy ka ty vehivavy ty so fa tsy voany mila miala fotsiny aho zany izany koa mbola izy makaizy izany ary tao mahay miala sandray ianao raha mahavita maty azy sandroko tena voatsatoko tia miantsy marina ny sandroko ka mbola pina veo kay nahodiny marina ilay antsiny satroka tamin'ny sandroko vao ny esorana kay maharaza mbola aiza nefa niazo anao ary aleo faranana amin'izay fa ela be zany atao veloma amin'izay ary ny tandy ianjy afitsoro malaky iny antsaina tanandry iny mira Viva 98.8 polisy ireo rinako ireo karaha mbola tsy mamela n'iny antsy iny ry dia voatery hitifitra zareo izy ry zareo lesaka mona teo dia voatery miaro tena fa monao le vehivavy io iny hitanareo iny antsany tanana iny iny le naminony anatao ay lasa zandray ny mpamono dia sevitra indriry anja
raha hevitra fa afakafaka fotsiny amin'izao azoko feo tamin'ity manetao foanyity daholo ny zavatra nylazaindry teo tsy misy azo indry lavina intsony. Indray marina ny tsy naposiko rehefa samy vo iandra nga dia aleo mely faraparany a sady toako indray mandeha mifony eo amin'izay maty any. Ary mbola mihevitry ny anao inona tantinina tandre mifanalay moramora ngely azy dia mitady ho atsatony aminao saika ratsy iny marina nanahoana ianao ry tantiny Eloïse. Tsy maninona ka tsy maninona fa mila bandina fotsiny ty ratrako ty fa tsy mety mijanona ny raha sova tonga raha-potoana ndry raha tsy zany matin'ireo teo nanany any ratsy any aho hoe tsy nanaiky hitsotra mora fotsiny sy anao izay fomba rehetra noerana ny anja dia izay ny tonga dia mitondrako polisy hoe ary maty ary ve anja teo io hoe tao tsy metsika tsoy. Tsy fantatro akira mety tsy mahatsaro tena fotsiny angamba mba afiry tokoa aloha izao hoe rasy hoe amin'ny enora ariva sy enina minitra izay midika hoe tantinina koa izany rasy hoe jereko 18h08 midika hoe atsika ny fandresena. Marina kosa izany ko atsika ny fandresena sa tsy izany? Mba hienjana koa izany marina. Aleka hianjana tao ambadika ireny vonin'olona na tsy ravina be ireny Eno tena enjana no nylonilony sololo-po daholo ny nanaovany an'ireny. Tsy nampino hoe tovavy malefaka ivelany kely ireny mahavita manatsatotsanto-kanso loatra an'ireny. Ka nareo tsy nasodoka ny endrika ivelaniko Fa imira ao seriseritra dia tsy ho varianao mihitsy fe izany ny fangatahako. Fangatahanao inona moa tsy madiso? Ny olo tiako rea sa tsy tia andry may fe tena miala tsiny lesy fa mbola tsy amin'izana mihitsy izao ny saiko betsaka loatra koa ny zavatra niseho tamin'ny fiainako tato ato izay ka oaka mihitsy aloha ka eny ary miandry sy manatena foana Podry arina ny mahavariana mira ao amin'ny finday anao afatra avy amin'ilay anjely mpiambina any koatra. Afatra avy amin'ilay anjely mpiambina anao Ie iry marera vaviko amin'ny 12 ora sy 12 minitra atoandro izao. Izay manambara hoe mahatsiaro anao ilay olona tena tianao. Midika izany fa mahatsiaro aho foana izy any amin'izay misy azy any ary izaho koa toraka izany. Viva Radio nanolotra ho anao teo Anjely Mpiambina. Tantara nosoratany Tok Gérard. Novelomny Faly Christophe Rabearmana niaraka tamin'ny Aingo Rakoto Ny Ravo Sofaniry. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Anjely Mpiambina. Tantara no totosainy manikotra.